fiampanganan'ny Filomar Karavalmanana ho tompon'antoka tamin'ny raharaha 7 febroary tsy mitombina hoy ny cour pénal international. Magro Akorondrano ataon'ny CUA ho toerana fialamboly. Fiona ny gouvernement sy ny solombavambahoaka tsy nitsitsy ny prime ministre sy ireo ministre ny solombavambahoaka timmy. Alarbi 9 Desembre 2024 foraviravo endrika miramirana ihany koa tokilasy tonkovavy no androsony ny sampana fampalalam-baovao ny MBS amin'ny ity takariva ity hanasana nao ampitiavana izany ary ampanajana ihany koa anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Niresika tao anatin'ny lohateny vaovao teo fa maro ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity nahagaga ny nisy teny amin'ny Magro Akorondrano teny androany satria dia nisokatra ny ampahany tamin'ny fefy teny antoerana raha ny voalaza sy ny fantatra dia ny teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra no niditra tao amin'ity toerana ity raha ny loharanom-baovao azo teny antoerana trano moa dia hoe anaovan'ny commune ikarakarana sy fety hiatrehana izao krismasy zao no ampiasana ity fananan'olon-tsotra ity fa na dia diny miala rary no mbana rindratsara ny Mathieu Princy. Araka ny vaovao dia fantatra fa mpafindra ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ny ekipa neny amin'ny Magro Akorondrano ireo mpitady vola teny amin'ny araben'ny fahaleovantena mpanao kilalao isan-karazany mandritra krismasy. Androany izy ireo no niditra nanao fanadiovana tao an-toerana. Somary nahagaga ny fomba nidiran'izy ireo tao amin'ity Magro ity satria dia nalana ny ampahan'ny fefy raha toka ny hidy ny vavahady. Tsy nisy ny fampilazana na ny tenerana tamin'ny tompon-tany mikasika ity fidirana teo anivon'ny CUA tao an-toerana ity. Tsara ny maramarika fa mbola misy fifanlanana eo amin'ny tranoben'ny varotra sy indostria eto Antananarivo na ny CCIA na Tikos Magro ity toerana ity izao kasainy ny ben'ny tanàna ho atao toerana fialana voly izao. Anisan'ny fananan'ny Filomar Karavalmanana ny ninanom-potehana nandritra ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 ity Magro eo Akorondrano ity. Inona ny tanjon'ny commune? Fiantsiana ady fiasa mbola fanapotehana tanteraka ny Filomar Karavalmanana. Ny tsikaritra mantsy dia lasa fanenjehana tsangan'olona iray ny zava-misy eto amin'ny firenena. Raha ny tokony ho izy ihany koa dia tsy tokony ho ampidirina amin'ny resaka varotra ity toerana ity noho izay mbola misy fanlanana izay. Tsy tokony ho ampidirina amin'ny resaka politika ihany koa ny vahoaka. Tsara ny mampatsiahy fa anisan'ny fananana tokony hiverina amin'ny Filomar Karavalmanana ihany koa ny Magro Akorondrano raha ny tondro zotra no resahina. Tsy mitombina ny fiampangana natao tamin'ny fitondrana Mar Karavalmanana makasika ny raharaha 7 febroary 2024 hoy ny teo anivon'ny cour pénal international na ny CPI. Namoaka fanambarana izy ireo ary mikasika ny fitsarana iraisam-pirenena makasika izay raharaha izay ary ny sahana ihany koa ny fanadihadiana Iravy Razafy Mahenina sy Tahiry Niaina no nanao ny angom-baovao. Marina ny filazana fa nisy finiavana andripaka teo anivon'ny cour pénal international tamin'ity fiandohany herinandro ity ny taona 2024 no namoaka tsoakevitra voalohany CPI ary efa nilaza fa tsy anjara ny mitsara io raharaha 7 febroary io noho tsy fisiana pirofo ahafahana milaza fa nisy tokoa ny finiavana avy tamin'ny fitondrana tamin'izany andripaka sivily. Ny taona 2024 nisy indray ny fanampom-baovao voarain'ny CPI saingina namafy ny mpitsara fa ny fanampom-baovao voaray dia tsy mbola ahafahana mihitsy milaza fa nisy finiavana andripaka sivily tamin'izany raharaha 7 febroary izany. Indro misesy no misy sandoto ny fitondrana Ravalmanana ny CPI momba ny raharaha 7 febroary saingy nilaza hatrany ity fitsarana iraisam-pirenena ity fa tsy mitombina ny fiampangana azy. Mandray ny taritra rehetra sy fanomezam-baovao momba ny raharaha rehetra mety ho voasokajy ho heliko abevava ho an'ny maha-olona na crime contre l'humanité sy fandripahana faobe na génocide moa ny CPI. Mazava eto voasokajy anatin'ireny raharaha 7 febroary 2024 mikasa ny andoto ny anaran'ny filoha teo aloha Mar Karavalmanana ao anatin'izany raharaha izany azy. Nefa ny vokatry ny zavantranga dia ny fandripahana fananan'olona fikatonana orinasa tsy fidy faty olona sy ny sisa ny voaka malagasy iray manontolo no ny babiny vokatry ny fanonganam-panjakana nisy ny taona 2024 tsy mety afary ny Madagasikara nampatray ny mpitondra ny vahoaka nanomboka teo ny tombony tsy anasa ny amaro ny mpivarotra ny ezaka nanarina izany ny Flora Rajoanaromampianina raha nitondra ny Madagasikara saingy tsy nitoy ireo ezaka nataon'ireo raha niverina teo amin'ny fitondrana
ny lehibe ny tetezamita tamin'izany fotoana. Saiky isan-kerinandro dia andrenesana fitarainana na loharanom-baovao ihany koa mikasika ny fiarakaretsaka eto Antananarivo renivohitra. Tamin'ity androany ity dia makasika ny patanty sy ny fisondrotana izany izay alohan'izy ireo indray no niteraka disadisa sy ady hevitra teo amin'ny fiarahamonina. Fanadihadiana amin'ny sary ny Tahiry Niaina Ranarynirina. Saika isan-kerinandro dia andrenesana vaovao mikasika ireo taksi. Fito alina sy 2 ariary io ny patanty alohan'ireo taksi eto Antananarivo manomboka izao. 5 alina sy 2 ariary zany teo aloha mialohan'ny krizin'ny Covid-19. Mavesatra ho an'ny taksi izany. Raha jerena ny fahazakan'ny taksi aty amin'izao fotoana izao. Ny mpamitakaretsaka aloha ny hoe sondrotan'ny patanty zany. Surtout amin'ity efa misy ny confinement tsy nafahana ny aty iny. Nefa mbola fijerena ny patanty tsy maintsy aloha amin'ny farafaran'ny taona zao. Efa hiatrika amin'ny taona zao. Ny kapdia zany mbola sarotsarotry amin'ny taksi mihitsy. Tena hoe fisondrotana io amin'ny kapdiany. Na ihany koa fisian'le sazy miankina amin'le fahatarana amin'ny mandeha patanty. Tena mbola tsy tena mety zany ka tokony mifampitsindry zany ny fanjakana sy tatika. Ho an'ny filohan'ny fikambanan'ny taksi eto Antananarivo dia tsy fotoana ny fampiakarana etra izao. Marina fa isan'ireo sehatra afaka ny asan'ny taksi nandritra ny 7 volany fihibohana saingy niboka ny mpitaingina ka faty antoka no azo. Fa misy centre fiscal araka ny teneniko teo mihoatra le vola aloha inona ny antony. Misy centre fiscal ray zao raha tsy terepitra ny mbo manarina dia lasa ohatrany hoe misy an'izay hoe kajina hatramin'ny hoe manofa trano ianao dia kajina ny hoe ohatrina ny tokony hetra alohanao mampanofa trano. Nefa raha ny fahafantarako azy dia tokony raha misy tokony tompotrano no mandoa ny hetra. Dia hoe ny tompotra mpanofa trano koa dia mandoa hetra. Nefa ny koa le hetra le patanty zany alohan'ny mpitatitra aoka zava fa resaka impôt synthétique izy io. Zany hoe tokony mitovy zany fa tsy impôt sur le revenu fa raha impôt sur le revenu kosa dia marina be hoe tokony kajina hoe ohatrina miditra sy ny sisa fa impôt synthétique zany tokony hoe mitovy iray ihany. Dia ny zavatra misy nefa ny araka ny teneniko teo marina tokoa zany hoe misy mitaraina. Fa mifaniriana zany ny amin'ny taona ho avy dia mba aliniena rehefa 5 alina sy 2 hetsy dia 5 alina sy 2 hetsy ny impôt synthétique fa tsy tokony misy ny hoe manofa trano, misy hoe ohatrina ny vola miditra aminao isan-taona fa rehefa izay dia tokony izay ny aloha. Vokatry ny olana misy eo anivon'ny fikambanan'ny taksi sy ny ben'ny tanàna dia niaohatra ireo mpamily taksi nanio ny heviny. Omaly moa no nampiakatra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana tampony i Ramatoa Clémence Ranarynirina. Mivoaka tsikelikely amin'izao fotoana izao ny marina mikasika ny fitantanana ireo vola sy ireo fitaovana maro ny adina tamin'ny Covid-19 teto Madagasikara. Fantatra tao anatin'ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny Transparency International fa mofopofona kolikoly ireny fitantanana ireny. Ao anatin'ity fanadihadiana mialy raha Arnomana sary ny Mathieu Prince ity. Nisy ny fahamoam-bola nataon'ny fitondram-panjakana ny vidianana fitaovana maro isan-karazany vao nanomboka ny valanaretina Covid-19 ny volana Martsa lasa teo. Tsy nisy ny tatitra mazava mikasika ny fomba ny tantanana ireo fitaovana toy ny aron-tava sy ny fanafody ny ilaina tamin'ny ady tamin'ny valanaretina io sy ny ame anara-pahasalamana hatreto. Tsy lazaina ao anatin'izany intsony ny resaka tosika fameno sy ny vatitsinjo izay nampimenomeno na olona maro. Hita tamin'ny alalan'ny fanadihadiana lalina nataony teo anivon'ny Transparency International fa nisy fanaovana kolikoly goavana sy varomaizina tao anatin'ny fitantanana ireo fitaovana rehetra ireo. Nahita hoe nisy le commande na masque zany fa ny fanontaniana mbola mipetraka le hoe aiza le appel d'offre nanaovana an'le izy. Aiza sy aiza no migérer an'le fitaovana dia ny constat le hoe misy fitaovana tonga any amin'ny marché noir fa iny zany nanaovana interpellation satria sarotra be nahita an'le proof nanaovana interpellation hoe misy izany marché noir zany aiza sy ahoana fa maninona no misy mipiritsaka ohatr'izay le izy. Nisy ohatra hoe fait de corruption amin'ny distribution any tosika fameny ny fotony ohatra tany amin'ny automatsiahatra na mahakasika ny fandraisana ny traitement ny olona tamin'ny teny amin'ny CCO province reny ohatra. Misy ny mbola manjavozavo zany amin'izay valin'ny investigation zay dia misy koa ny tena mora hita zany dia le ny fotony kanefa iny samy mahafantatra fa ny fotony ampahany any amin'le réseau ana corruption fa mbola mila zany mbola misy zany ny tsy ataoko hoe investigation fa misy ny
fandraisana andraikitra ilaina zany avy amin'ny tompon'andraikitra isa-tokony mahakasika an'izay. Matoa nisy ny fanatsikafonam-baovao tahaka izao dia misy ihany koa izany ny vokatra andrazana avy amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Nisan'ny risque zany amin'ilay asa journalisme d'investigation ty hoe alefa tokoa izy dia misy ny scandale raha tsara hoe misy ny scandale na tsisy fa hoe inona tokoa ny toyany. Ny toyany azo atao zao dia misy ny plaidoyer karazany isan-karazany ataony tsy ny transparency internationale irery fa ao koa ny organisation société civile maromaro izay niara-ny asa koa tao anatin'ny fanaovana ny roa investigation reo dia misy ny plaidoyer ataony ireny misy ny interpellation ny atsisika zany izay antsona ny fitondram-panjakana andrainy andraikiny hijery hoe manahoana tokoa misy tokoa ve zany ahoany ty tsy mety ty sisa sy ny sisa. Ny avaka kely ny zava-nisy teny anosy teny amin'ny fitsarana teny androany io tolakandro io satria dia notanterahana tamin'izany fotoana izany ny finianany ireo expert comptable izay hitantana indray ny volam-panjakana Folomenada izy ireo. Fanady adiana natao teo amin'ny sary ny Andry Rakoto Malala. Sehatra iray tsy dia mahasarika ny tanora firy ny fandratona ny fianarana ho expert comptable. Tsy maintsy izy ireo anefa ny kirakira ny volam-panjakana, ny fitazomana ny comptabilité ary ny fanamarinana ny comptabilité. Azo lazaina ho mbola malalaka io sehatra io amin'izao fotoana izao. Fanompona tanindrazana ihany anefa ny asa atao fa tsy aitraitra akory. Mazava ho azy moa zany fa ny anton'ilay safidy dia tsy inona akory fa ny anasoan'ny firenena satria araka ny fantatry ny rehetrarehetra fa ny expert comptable dia mandray anjara brique be da be amin'ny atao hoe développement économique ny firenena iray. Ny azo lazaina hoe ny zavatra vaovao atao aorinan'izao fiainanan'izao sy ny zavatra manokana entinay tsy inona akory fa izay efa ao anatin'ny laminasan'ny ordre ihany moa zany. Izay tsy inona akory zany fa ao anatin'izany azo lazaintsika hoe participation amin'ny resaka digitalisation ny tout ce qui est conseil en termes numérique satria raha hitantsika ny any andafy amin'izany sehatra izany dia mandray anjara be ihany koa ny expert comptable. Folo ireo mpiofana ho expert comptable anatevin-darana ny olafitra ireo expert comptable manomboka izao. Androany izy ireo no nanatanteraka ny fianianany teny amin'ny fitsarana Anosy. Ny lalana nolalovan'izy ireo zany dia taorianany nazahoan'ny diplôma izay mikasika ny comptabilité diplôma ambony dia tafiditra nanao concours-na d'entrée en stage izy dia nanao stage telo taona dia afaka ny examen final izay mitondra ny anarana hoe diplôme d'expertise comptable dia mila manao fianianana izy vao afaka miditra amin'ny sehatry ny asa. Dia izay no mampatonga ny expert comptable eto zany. Ny indice voalohany aloha zany ny eto amintsika dia ny eo amin'ny resaka hoe firy ny société commerciale na ny société izay mitsangana eto Madagasikara dia hatreto aloha zao ny société izay mitsangana dia efa mihoatra ny 50,000 any hoany hatreto ny any amin'ny statistique fa nefa zany ny expert comptable zany tsy misy afa-tsy tenen'ny présidente hoe 250 dia raha izay zany dia tsy ho ampy mihitsy le expert comptable misy aloha hatreto. Tonga dia hiasa vetrany amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana moa izy folo mianadahy ireto. Efa manimanitra fety eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao mahasoa ho an'ireo mpanjifa sy ireo mpankafy ny zavakanto ihany koa ireo mpanakanto indrindra ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo niseho antsehatra sy ny mpitiany mozika. Androany dia nisy ny fiarah-miasa tamina mpanakanto andrarezina iray sy tanora maromaro mpisehatra amin'ny tontolo ny zavakanto ihany koa. Fanady adiny ny Javandremaefa sy Mathieu Princy. Santunany amin'ny kanto vaovao entin'ny Bekoto sy ireto tanora manan-talenta amin'ny fitendrena zava-maneno ireto iny rahantsika teo iny.
gadona vaovao tsy dia efa nifiraka nefa misarika sofina tokoa. Le izy moa zany zavatra vaovao araka ny teneniko teo ny rahantsika amina école de musique izay jejo musique izay fatataza eto Antananarivo moa zany le izy mampianatra antsika musique ao anatin'izay zany no anaovana an'le hetsika ny hiran'ny Bekoto Zavady izay fantatsika rehetra moa zany izay amboarina tanteraka ho noty ary izay le zava-baovao tianay hita zany tiana ho hitan'olona zany amin'ny hetsika eo. Zava-dehibe hoy Bekoto ny fananana tanora manan-talenta tahaka izao ka tsy nisalasala ny tenako namaly ny antso nataon'izy ireo. Nanontaniana ny mpianatra misy 300 izy ato hoe hira maleo izy zany tianareo indrindra avarintsika noty dia 900 n'le hira safidiandrao hirako daholy hira vorondreo ray mivoanjo dia natsony hoe tsy manina avetsika raha mampiaraka kanto zany dia nataondrareo noty le hira zany dia nampiaraka zay dia mety dia averina fandroany ray. Isy moa niseho ataon'izy ireo ny alahady ho avy izao ao amin'ny fodikoritra lasety Ivandry ka hanomboka amin'ny 7 ny fampisehoana ary nasan'izy ireo ny mpankafy rehetra ho tonga hanondrana izany. Eo amin'ny vaovao misongadina iraisam-pirenena kosa indray dia tsikaritra amin'izao fotoana izao fa mitombo be ny isan'ireo olona marary ny Covid-19 sy lavin'izany any amin'ny firenena maro ao Eropa ao. Nisy fepetra manokana niraisin'ireo mpitondra tsirairay izay nanao fanafanadiadiana tao amin'ireo firenena maro ireo indrindra amin'izao akatoky ny fetin'ny Noely izao. Mitsovelo sitraka nanao ny angom-baovao. Attention, gardez vos distances de sécurité. Tampoka tamin'ireo mponina any amin'ireo firenena Eropeanina ny fanidina ireo toeram-pivarotana sy toeram-pisotroana ary fialambola ny toerany. Vao manomboka miantsena ho an'ny fetin'ny Noely izy ireo amin'izao fotoana izao ary nampandrenesina fa ora vitsy sisa no isaina dia tsy maintsy akatona avokoa ireo toeram-pivarotana rehetra. Isan'izany ny ao Allemagne, ny ao Danemark ary ny ao Royaume-Uni. Mety ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana ho ny faneho-kevitra ireo mponina saingy tampoka loatra. Saika ahitana filaharam-be avokoa isaky ny toeram-pivarotana rehetra manoloana izay fiantsenana ho an'ny Noely izay. Diso fanantenana nefa ireo mponina noho ny tsy fahafahana amin'ny fety malalaka. Ilaina no hoe mandray fanapahan-kevitra entitra manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina hoy ireto petseny ireto kanefa mila ampiomanina ny rehetra. Misy izao ireo mbola perinasa ka mbola hiandry fotoana hafa izay vao afaka hiantsena dia ahoana ny momba azy ireny. Raha ho an'ireo mpivarotra indray dia fotoana kely tena sarobidy isa-taona ahafahana mivarotra entana vaovao sy azona fidiram-bola bebe kokoa mihoatra ny andavanandro ny fetin'ny Noely sy ny farantaona kanefa dia izao tsy maintsy mikatona izao indray. Raha tsy ahivina nahatratratra amin'ny 2,700 ireo olona matin'ny valanaretina coronavirus tany Allemagne tao anatin'ny 420 ora izay raha vao nanomboka novana tsikelikely ny fihiboana tanteraka tany an-toerana nanomboka omaly. Raha ny fampitambo vaovao avy amin'ny gazety mpiseho isan'andro any an-toerana dia nisy tranga vaovao 727 indray tao anatin'izay 420 ora izay tany Allemagne ihany. Tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra dia n'izao ny fitondram-panjakana hoy ireo minisitra sy mpitondra fanjakana toy ny tao amin'ny Royaume-Uni sy tao Pays-Bas. Ho an'ny ity farany nanomboka androany indray ny fiverenana amin'ny fihiboana ary toetra amin'ny farany volana Janoary 2020 izany. Ahina mafy ny tombon'ny tranga any amin'ireo firenena Eropeana ireo araka ny fampitam-baovao mandra-pahazoany ny fankatoavana hanao ny vaksiny fanefitry ny coronavirus afaka herinandro. Mangataka ny hanomezana herinandro azy kosa ireo toeram-pivarotana mba ahafahana mitady vola ho an'ny fetin'ny Noely ary mba hiomanany ny mpividy fa tsy ho tabohina. Tontosa omaly ny fionana teo amin'ireo membre ny gouvernementa sy ireo solombavam-bahoaka. Naharitra ora maromaro ity fionana ity ary raha ny solombavam-bahoaka tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara manokana dia tsy nitsitsy manoloana ireto mpikambana eo anivon'ny gouvernementa ireto. Fanady adiny Asin'Andriamalala, rindra tsara ny Mano Randriamalala. Ny ompana betsaka amin'ny marary ny vahoaka amin'izao krizy lalina manjo ny firenena izao ny fandraisam-pitenenana ireo solombavam-bahoaka
lany tamin'ny anarany Antokotime. Iaraha malala sy raha mahita tokoa mantsy fa tsy mba misy fiatraikany amin'ny fiainam-bahoaka ny asan'izao fanjakana mijoro amin'izao fotoana izao io. Ny olany fako sy ny aratsy ny lalana eto an-drenivohitra ary ny tsy fandriam-pahalemana anisan'ny olana goavana tsy ahitam-baolana eto an-drenivohitra sy manerana ny Madagasikara izany amin'izao fotoana izao. Mikasika ny fako izay mivabobe manerana ny Antananarivo manontolo tompona andraikitra voalohany ministera ny rano miaraka amin'ny commune ny Antananarivo resaka samva. Iny zany dia afahilatsika efa anatin'ny fako tanterakatsika amin'izao fotoana izao fandraisana andraikitra amin'ny dadavinay satria izay nampanantenanareo na tsy nampanantenany koa raha anjara andraikitra zany satria samvaka amin'izao dia mbola ao amin'ny ministera ny rano mifanirika andraikitra amin'ny CEMA. Mikasika ny jirama, mikasika ny rano izay tapaka foana lasa milahatra mandohan'ny faktura eny jiramany vahoaka amin'izao fotoana izao kanefa ny rano ny tambony izay dia jiro tapaka sy rano maloto na rano tapaka. Mila fandraisana andraikitra faran'izay aingana izahay satria izay no andrasana aminareo gouvernement. Mikasika ny séparation de pouvoir, ny fisarahany fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka. Miteny aminareo izahay tsy miangavy ary zao le fisarahany fahefana ny mpanao lalàna aleo izahay anao ny asanay aleo ny député atirany antemeram-pirenena manao ny asany fa tsy ivelan'ny antemeram-pirenena mikasika ireo lalàna rehetra zay alefanareo na projet de loi zany na ina aleo anao ny asan'ny député fa misy tsy any ivelany any na any ambany Mazorivo no andeha anapaka mikasika izay lalàna ampisangahiry. Mikasika ny mangarara mitakina hatramin'izay mikasika ny Covid-19 ministère fahasalamana sy ministère intérieur koa zany tafiditra ao anatiny aiza ho aiza ny mikasika ny mangarara. Latsaka andavaka tanteraka ny lafin'ny ara-toe-karena eto Madagasikara. Ilay lazaina fa plan Marshall entina anarenana ny firenena izay ity dia nanjavona tsy nandrenesam-peo intsony. Fampany voalohany dia tsy hita soritra loatra izay resaka hoe fomba anarenantsika ilay toe-karena amin'ny teny resahana dia izao ny vokatry sy ny fiantraikany fandanova coronavirus tety sy ny valanaretin'io dia amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo vao tena hitambesatra amintsika ny vokatry zany fandanova coronavirus zany ka dia mamakataka izay mitaky izahay fomba anankiray anazavana hoe fomba hoana maro no natao izao fitonana zao sy izao gouvernement zao ivoahantsika amin'izao crise zao dia mialalina ny fahantrana. Ohatra amin'izany raha ohatra isika iaraha manana firaisam-pireneny tia ty hampandroso ny toe-karena ny firenena dia miantso mampiasa vola manokatra ny orinasa ny industrie atao izay propropona azy atsona mampiasa vola zany dia miteraka vokatra zany dia miteraka famorona asa izay zany atao fomba tsoka hitenena azy. Ny zavamisy anefa akatona ny orinasa malagasy zavamisy dia omena ny tsy miakina ny orinasa aka ohatra ny sirama tany maromamy mahakasika amin'ny resaka kajy indray amin'ny resaka croissance taux de croissance io ve fanontaniana petraka hoe miainga avany amin'ny 3,8% makany amin'ny 4 mahery tena manam-pahaizana ve sany technicien no namaritra io satria no sarosarotra ihany mantsy ny azo an'izany ambarola telo isan-jato anatin'izao hoe fandalovana crise izao tsy resy lahatra zay rehefa toministra ka mangataka fanazavana misimisy kokoa hoe kajy manao ohatrohatra hoe sa ve imposer politique zany zavatra zany fa raha nilojika ny zavatra ohatra no sarotra ny atratra zany zavatra zany. Manaraka izay resaka Fonds national de solidarité maninona no mbola tsy mety nitapahany gouvernement na ny 10 flankevitry ny ministre ny mahakasika amin'ny resaka hoe Fonds national de solidarité hoe isy ny fampihavanana maro eto amin'ny firenena. Ny olany tontolo ambanivohitra dia marary ary tsy misy mihitsy ny fanampiana azo avy amin'izao fanjakana mijoro izao ho hiatrany ny solombavam-bahoaka. Fanontaniana ao apetraka amin'ny andriamantoa Premier ministre sy ministre ny intérieur 5 milliards voalohany 2 milliards faharoa menaka ovy iza manaraka amin'ny volany teo tsisy conseil régional tsisy mandiza zany manaraka ny vola ampiasaina ovy faizay faharoa efa nentina dia nanomboka ny azy tsy niandriamantoa Premier ministre tsy izay rely tsireo hoe mieribenina metraka anao atao anaty 76 député maninona no mizara semantsy anareo anaovany miery teo anao mitazitra ny tsirairay amin'ny olona fidy azy fa izay zany
ohatrany olona jeflorasa dia matsymety a le tanjahany aminay tsy mahazo deneny faro mikasika ny resaka vétérinaire aminay 23 commune monsieur le premier ministre anankiray vétérinaire narivement sisa zay dia manodina manodinany tsy haiko inona nitirahatsika ampaloso inona nataoreo tanjareo. Ity fanjakana ity dia manao mizana-tsindrinila amin'ny fampiarana lalàna ary mailakeri ny anokatra fanadihadiana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana teo aloha izay tiana enjehina. Tamin'ity fandraisam-pitenena ny solombavambaoka Fidèle Razarabe ity no nahafantarana fa miverina indray ny fandranana volamena ary ny fitrandrahana andramena tsokosoko. Resaka volamena morongatra volamena amin'izao fotoana izao mangataka fanazavana amin'ny ministeran'ny arevekibon-tany mikasika an'io a resaka volamena io. Resaka BDR fatotra fotodovay ministre tontolo iainana mahafantatra vaovao ianareo fa raha tsy mahafantatra zay amin'ny na ny filohan'ny antenimera-pirenena azy sady solombavambaoka ihany koa dia nanamafy fa dia mbola misy ireo teratany vahiny tsy voafehin'ny mpitondra fanjakana ka manao tantely afa-drakotra ny ary-pirenena eto Madagasikara. Lasa mahamsa ny faritra misy ambaton'ireo ny mpanan-karena matoka fa tsy ambaton'ireo fa anareo bebe reo tamanan-karena avy misy anareo reo asio dia milona ireo districtaire manan-karena volamena manan-karena vatosoa toko aminao zay nahatra ora 5 moa ity fiona ny solombavambaoka sy ny mpikambana anatin'ny gouvernementa ity. Saika niopana tamin'ny olany jiro sy rano tsy fampiny ny mpitandro filaminana sy ny fitaovana eo ampelantanany ary ny olana rahateo karena goavana ny fangatahana sy fanamarinana ireo solombavambaoka ireo. Izany rehetra izany dia manam-pirofo fa tsy misy politika mazava sy paikady matitra eo amin'ny mpitondra fanjakana entina anarenana ity firenena ity fa variana manenjika ny mpanohitra sy mpitondra fanjakana teo aloha ka dino fanjakana tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka. Fanandritra ity fionan'ny député tamin'ireo membre ny gouvernementa omaly ity dia anisan'ny nanaitra ny maro ihany koa ny fietsika sy ny fanambarana nataona solombavambahoaka iray izay miara-dia amin'izao fitondrana misy ankehitriny izao izay mikasika indrindra ny fietsika izay mbola mahasahy mila ranondraniny amin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao kanefa ny fahoriam-bahoaka tsy hita ola aram-pameana. Fanadihadiany asa n'Andriamalala sy Manora Andriamalala hatrany. Nandritra fionana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana anatin'ny gouvernementa dia niraradraraka ny fisaorana sy ny tehaka nataony solombavambahoaka izay miara-dia amin'ny fanjakana. Maneho ny fankasitrahany ny fomba fiasan'ny gouvernementa izy ireo kanefa dia raha mahita toy ny tafika andrefa-tanàna tsy takana fenina toy ny vahitam-pikandrina ny fantrano malagasy iray manontolo. Toraka zany ihany koa ny valitenin'ny gouvernementa dia efa fantatrao ihany hoe ohatraniza ny mety ho valitenin'ny gouvernementa manoloana ny fanontaniany ny solombavambahoaka ireny fa raha zany maro anisa tato amin'ny antemera-pirenena zany dia fisolelahana zay no zava-nisy tato misaotra araka ny teniko te misaotra nefa tsy hitanao hoe inona marina ny tena zava-bitaka dia mbola manetana anareo ihany mifamitaka ianareo manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena hatramin'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra amin'ny gouvernementa mifamitaka ianareo izy anefa no ianjadininy sy ifatrarandrihatra ny vahoaka malagasy fa raha fampandrosoana ny anareo microissance anareo ngamba mety efa 2 chiffres na 3 chiffres mihitsy raha ny fiainanareo nyjerena ka dia mba mieritrereta ihany mba jereo ihany le vahoaka malagasy fa na ny efaranareo koa mba jereo ihany daholo fa tsy ho tokony atao fanao eto amin'ity firenena ity zany fomba fitantanana izany fa mbola ho avy ny fotoana zay mbola ampamoahany vahoaka malagasy anareo ny asa zay nitakina taminareo sy ny antony fidiananareo teo amin'izao toerana izao. Izany fihetsiky ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany IRD izany dia manam-pirofo fa tsy hitany mpitondra fanjakana akory ny tena zava-misy anan'ny vahoaka malagasy. Raha zava-misy ny jerena dia alohan'izy ireo no mihaino ireo mpandoka sy mpidehaka azy izay mahazo tombotsoa manokana toy izay mihaino ny feon'ny mpanohitra izay mikatsaka hatrany ny tombotsoan'ny firenena ary ny vahoaka malagasy. Ho an'ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafito tao amin'ny boriboritany fahaenina kosa indray dia ny lafin'ny fanabeazana sy ny sosialim-bahoaka no nasiany tsindrim-piona nandritra ity fionana tamin'ireo membre ny gouvernementa ity. Fanadihadiany asa n'Andriamalala mbola amin'ny sariny Manora Andriamalala ihany koa.
no mafisin'ny solo-mbahoaka todisoa Andriamampandry nadritra ity fionana teo amin'ny fahefana mpanatateraka sy ny fahefana mpanao lalàna ity ny olana minjady amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tsy takona fenina intsony mantsy fa marary tanteraka ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika. Tsy fantatra mazava izay tena politika mpampianarana arosin'ny fanjakana hany ka tsy zarizary no avin'ireo zaza malagasy. Tsy lazaina intsony ny karaman'ireo mpampianatra frama izay mbola anakibon'ny omby hatramin'izao. Ary tena moa amin'ny mampanabe amin'ny tena amin'ny mampampianatra ny tena dia niaro manokana ny mpampianatra satria mila petraka izany hoe sata manokana ny na statut particulier ho an'ny mpampianatra izany. Raha tsy mpampianatra no mena lanja tsisy zavatra anjary, tsisy firenena vanina eto amin'ity firenena ity. Ary ny teneniko manokana ilay 0 ariary izay tsy alohan'ny ray aman-dren'ny mpianatra dia ahoana? Rehefa tsy mandoa ny 0 ariary dia iza no mandoa ny volan'ny maître frame firy arivo firy amin'ny manalina. Eo ihany koa ny salle de classe ny effectif misy roanjato mahery. Aiza ny foto-drafitrasa atao ao anatin'ilay izy. Manko ny fotsiny tsy misy ny politika mazava ny fanabeazana eto Madagasikara. Aiza ny PSE maninona raha tsaraina raha tohizana amin'ny ankapobeny. Tiako tenenina zany dia hoe mahonena ilay firenena fa tena politika tanteraka. Ny rano tsy mandeha, ny fako misavovona, ny tsy fandriam-pahalemana, ny jiro tapaka, ny fanaovana ambany zavatra ny tantsaha malagasy. Tsy hita mazava izay tena paikadin'ny fanjakana manoloana ireny olana ara-tsosialy iainan'ny vahoaka ankehitriny ireny. Ny tenako manokana dia nametraka mihitsy teo anatrihan'ny prémisse sy ny gouvernement hoe ny sosialim-bahoaka dia tsy mandeha miselonina eo ny fanabeazana, ny fambolena izay nahena ny budget ho an'ny ministera ny fambolena nefa ny ankamaroan'ny vahoaka 20% dia ny hitatsa daholo zany amin'ny ankapobeny. Koa ny tadavina dia hoe aloha miala rehefa tsy mahavita ny rano tapaka lava, ny jiro tsy mandeha any Ambohimanary anatin'ny ray no mandeha ny rano, ny fako misy savovona, tsisy zavatra mandeha misy eto amin'ity firenena ity. Ka hoy hoe aloha miala ny mepety fa tsy ao intsony le fahaiza mitantana ny fitiavan-tanindrazana manko ny fotsiny zany ao anatin'izay. Ao aoriana izao fampahalalam-baovao izao moa dia arahanao manontolo ao anatina fandarana manokana ny fandraisam-pitenena ireo solombam-bahoaka tiako Madagasikara tamin'ny fionana tamin'ireo membre ny gouvernementa no tanterahana teny amin'ny CCI Ivato Omaly izay. Ny lafin'ny politika izay hatrany dia mitombo hatrany ireo tatitra voarainy ny firaisamonim-pirenena safidy atao aoriana ny fanadihadiana sy ny fifidianana olona izay mitanterahana ny 12 Desambra teo. Ankoatra ny fahavitsin'ny candidat dia voalaza ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna nisy endrika fizaram-bola tao anatiny ny fifidianana iny. Arao ao anatin'ity fanadihadiana Ravrazafy Mahenina sy Tahiriny aina ity ny andinindinizay. Manomboka manangona ny pirofy eo am-pelantanany ahafana mitondra izany eny anivon'ireo rafitra ara-pitsarana ny firaisamonim-pirenena safidy amin'izao atao aoriany fifidianana olona ny 12 Desambra teo. Betsaka ny lesika hitan'izy ireo saika manerana ny faritra enina izao nisy ny endrika fizaram-bola tamin'ny endrika hafa. Hita ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna maro nataon'ireo candidat na ny olon'ireo candidat sy ny antokony hisy azy. Sy vide juridique tsy fahampiana ao anatin'ny lalàna dia namerina hatrany izay hoe ny mandrindra ny pré-campagne électorale mbola tsy nisy foana izay ny famerana ny vola ampiasaina amin'ny fandaniana amin'ny fifidianana mbola tsy nisy any izay hatreto ary indrindrandrindra ny fangararany ny fampiasam-bola amin'ny fampielezan-kevitra izay aterina ny amin'ny CCFVP na ny commission de contrôle du financement de la vie politique. Eto ihany koa zany dia mitodika amin'ireo candidat sénature ireo hoe anatitra ve izy hoe sa tsy anatitra aloha mahakasika ny ireo trangana fanomezam-bola raha manana ezaka izay moa zany anivon'ny safidy hoe aka ny recoupement ny données rehetrarehetra raha manana profo mavesatra izay dia ho aterina eo anivon'ny fahefana mahefa ny mahakasika an'izay ihany koa mba tsy hijanona fotsiny hoe signalement le izy fa mba appréciena ny olom-pirenena hitoroka hatrany hatrany ny trangato ireny. Hatramin'ny fifidianana filohampirenena no makaty tsy nisy fiatsarany fanatanterana ny fifidianana hoy hatrany teo anivon'ny safidy. Sarotra raha teo ny ametraka fitoriana mahakasika ny fifidianana mahakasika ireo lesoka samihafa hita tamin'ireny na tamin'ny farany teo ihany koa na misy aza ny provoka hanaovan'izy ireo antso amin'ny fitsarana izany. Mametraka kokoa izay izany ny hoe mbola fiferenana ireo fomba mamoehatra amin'ny fanambatambazana na fifidianana amin'ny fomba mivantana na amin'ny fomba kolaka ny safidin'ireo olona mpifidy.
zany efa nitrangatra amin'ny fifidianana atram'izay zany tamin'ny tany amin'ny 20 dia efa nitondrany ireo mpiatsehatra maro fitoroana sy fitoriana dia isan'ny zavatra antony zany anaovana an'ilay fanaraha-maso ohatran'izao ny anatsarana aloha zany ny lalàna mikasika an'izay fifezana fizaram-boly zay satria raha hitanareo zao le teo hoe raha ohatra mizara andeha toko hoe voly izy hoe fandraisana anjara amin'ny fipetrahana sy ny fivezivezena ahoana ny fomba hitsaran'ireo rafitra fitsaranan'izay fifidianam-bato fa izay fanampiana mila apetraka zany ilay fanatsarana ny lalàna mba hahafana ihany koa mampiatra manatsara ny fampiarana ny lalàna ao karazana évaluation zany zay mihoatra amin'ireo zavatra anahana hoe mendrika ny oentina eo anivona fitoriana ve le izy sa tsy mendrika ny oentina eo anivona fitoriana satria fantatra fa sarosarotra ihany mametraka fitoriana amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara satria mbola mipetraka foana le hoe azo raisina fa tsy mitondra. Fa eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana ifotony kosa indray dia nisy ny atrikasa ho an'ireo commune 3 eto Andrenivohitra no tanterahana teny amin'ny panorama teny Androany. Nijery ny fomba fiaraha-miasa amin'ireo commune mifanakaiky izay no antony ity atrikasa ity ary nanao ny angom-baovao teny an-toerana moa Iravarajafy Mahenina Sitahiry ny aina. Olana mipetraka ho an'ireo commune mifanakaiky ny fiara mitantana ireo karazana tombontsoa iraisana anisany ohatra ny fiara fitateram-bahoaka, ny tsena, ny fanamboaran-dalana sy ny maro hafa mety mampiteraka olana ny fitantanana ireny ato ny toerana fanariana fako ireo sehatra ireo izay isiana fifamezivezen'olona commune iray mamonjy commune iray. Eto misy commune maromaro mifanakaiky na ho ana Tsimorano zany na ho ana Vahana Radrano ary mifanakaiky koa amina Antananarivo renivohitra. Samy commune maleo tena zany ireo commune rehetra ireo samy manana maizy azy nefa ihany koa ny mponina na ny fitaovam-pitaterana na ny sehatra ny atao hoe assainissement na lalana zany io na lakan-drano na ny fitaterana dia anisan'ny tsy afaka fa fandray daholo ary iombonana dia tsy maintsy hiezana zany ny fiarahana midinika izay ahafahana mahazo tombontsoa isaky ny commune tsirairay avy mba ahafahana mitantana ihany koa zany ny commune tsirairay mba tsy hisy commune hoe mahazo tombo manokana zany na misy commune hoe matiantoka be ao anatin'izay fivezivezen'ny olona sy ny fitaterana na ny amin'ny lafiny fanajariana zany. Tsy efa misaraka nefa ny commune isan'isany raha fampandrosoana no resahana. Ny famaliana ny tombontsom-bahoaka no isany omena tombon-daina amin'ireo fanamboarana tetikasa na koa fikojakojana samihafa ary ny fanadiovana ny tanàna. Dia ao ny resaka fanajariana ny tany sy ny fananantany, resaka fitatenana ny tanàna bebe dia ao ihany koa ny resaka fahadiovana sy ny fidiovana zany hoe ireo rano maloto. Tsy afa-misaraka ny commune urbaine Antananarivo sy ireo commune 7 manodidina satria ny vahoaka ho aminy aloha dia mifafivezivezy ary mifandray tanteraka. Ny asa raha teo koa mifamatotra mandringa io fandrindrana io maro anisa amin'ireo mpivarotra izao ane avy amin'ny commune manodidina dia ilaina zany ny resaka fahadiovana sy fidiovana. Ny hita aloha ny fitondram-panjakana no matetika lasa sakana ho an'ny fampandrosoana tiana petraka toy ny fitantanana ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Tsy misy ny fanohanana raha toka tsy maray antoko amin'ny mpitondra ny ben'ny tanàna. Misy motetikasa ivim-panajariana ny tanàna na Antananarivo sy ny manodidina na IPAM ivondronana commune 3 polisy natao isiany ady-hevitra mba hampirindra ny fiarahamonina. Na dia efa mandroso ara ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mbola azo lazaina tsy mbola tena matohitra izany isika eto Madagasikara. Ny misongadina dia ny fitsarana no anisan'ny tena anjakan'ny kolikoly ary ny voaresaka ho isan'ny loha hevitra indrindra zany nandritra ny atrikasa nataony teo anivon'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit na ny HCDDED no tanterana tena am-pifiloteny indrindra mikasika ity resaka kolikoly ity. Fa na dia adiny miala rary nombana rindra tsara ny Mathieu Princy.
Nitondra fahavoazana goavana amin'ny lafiny ara-toekarena teto Madagasikara ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny amiana ara-pahasalamana izay naharitra mambolana maro. Mila verina tsikelikely amin'ny laona ny seapiarina itsinjovana ny fiakaran'ny arkarena. Tsy ho tanteraka mihitsy anefa izany fikasana izany raha tsy misy ny ady atao amin'ny kolikoly izay mbola sakana tsy isian'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Nenenivon'ny fitsarana izay voatontona matetika ary afaran'ny zava-drehetra no tokony hanao ezaka goavana voalohany iadina amin'izay resaka kolikoly izay. Ny ady amin'ny kolikoly izay mbola tsy naomby hatreto na dia teo aza ny ezaka nataon'ireo sampandraharaha maro toy ny Bianco, ny PAC, ny Samifine sy ireo maro hafa. Araka ny izay efa navoaka ny Transparency International dia ny point 24/100 ny misy ny Madagascar amin'ny indice de perception de la corruption. Kanefa ny moyenne en Afrique dia 32/100. Fantatsika nefa fa ny fitsarana dia mitantana ny dossier rehetra na ady amin'ny kolikoly amin'ny ankapobeny zany na ny zavatra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny stabilité politique mikasika ny fiarovana ny fananana sy ny mikasika ny miain'olombelona mikasika ny convention rehetra ny commerce rehetra tsy maintsy miafarany amin'ny fitsarana fora zany hoe zany ny fitsarana clé de voûte mihitsy na ataontsika hoe dispositif central de la lutte contre la corruption. Misy fanadiadina koa zany milaza fa dia hoe ny fitsarana dia anisan'ny service public telo na efatra farany le plus corrompu eto Madagascar. Misy eo amin'ny endriny maro izay fanaovana kolikoly eny anivon'ny ministeran'ny fitsarana izay. Tsy mbola nisy ny fahatrarana ambodiomby saingy hita taratra amin'ny didim-pitsarana mivoaka na ny fanapahan-kevitra ny fampanoavana amin'ny raharaha iray izany. Raha ohatra zany hoe tahaka ny phase police judiciaire dia misy détention arbitraire na misy garde à vue dia atao sabotsy nefa tsy ilaina akory le izy nefa tsy ilaina vao misy enquête na garde à vue mihoatra ny le 48 heures nefa tsy misy autorisation de prolongation na garde à vue tsy nilazana akory le olona fe afaka makapiaro izy na nisy violence natao tamin'le olona zany alohan'ny fazy fitsarana zany dia fitanao fa mizavatra tsy mazava mety misy mitanila zany ny mpanao enquête. Manana andraikitra eo amin'ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ihany koa ny mpanao gazety amin'ny mamanam-pahefana faefatra azy ireo. Mbola sarotra ny fanatanterahana izany eto Madagasikara noho ny fisiany ireo tsindry maro. Mazava ny voalazan'ny convention internationale izay efa ratifié par Madagascar na ny constitution na ny lalàna 2016 029 dia mazava voalaza fa manana fahalalahana tanteraka ny mpanao gazety hanao ny asany. Anisan'ny asan'ny mpanao gazety ihany koa no midénonce raha ohatra ka dia misy faneriterena atao aminy na avy amin'izy io na avy amin'izy tahaka ny ataony milaza hoe adidy mampivoita milaza mazava ny kolikoly izay atao na ny mpitondra zany na ny olona mpandraraha zany na misehatriny na misehatriny satria ataontsika mazava ho azy fa ny fanadiadiana rehetra zany atao dia milaza hoe dia mahazo laka foana ny fanambola kolikoly verticalement à tous les niveaux, horizontalement dans tout le domaine. Andiady ireo mpanao gazety no midénoncer an'izay na misy ary ny tsindry atao filazanao zany na misy famitahorana. Mbola hitohatra amin'ny zoma izao moa ity atrikasa karakareny HCDDED ity farany izay isan'ny miady amin'ny fanafonana ny resaka kolikoly eto Madagasikara. Araka ny efa natsidika tery aloha dia hoarahanao manontolo aorianan'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ny fandarana manokana izay nisy ny fasafasa atao amin'ny resolombavambahoaka sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement ny prime ministre sy ireo ministre teny amin'ny CCI Ivatoteny ka ny fandraisam-pitenena ny resolombavambahoaka tiako Madagasikara no hoarahanao mivantana rehefa avy eo. Aorian'izay kosa dia hoentiny Ndrenjato Vonson sy Guy Maxime Maraleseno ao anatin'ny famakafakana dia ny fandarana resao aloha ianao. Tenanay mametraka ny mara-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.